amintsika fa nomeravatsika rehetra tompoko ny vaovao aloha zany dia efa nirahantsika nahita iny moa zany ny hoe grève sy ny karazany comme on dit en français que de la gueule na hoe Kenny News ny fiteniny an'izay koa rehefa izy no décevoir ohatran'izay. Miarahaba ny mbola tsara ary manonona ny mbarakaly ho antsika rehetrarehetra manerana ny nosy aty aminay aty dia amin'ny 12 amin'ny ray latsaka fateliny amin'izao zao ary mafana dia mafana ny andro. Mbola tsy nisakafo fa vao nisotro kafe ny avanareo. Misy gaga angambany hoe maninona ny lasa atoandro isika no manao satria ny antony dia zao maro ireo mpiasam-panjakana zany nangataka hoe zay mba afaka manararoatra amin'ny réseau internet atao ampiasana amin'ny fotoana iantsoana anaovanao émission fa rehefa any an-trano lafo be le méga dia lasa tsy mihaino direct zay fa raha ohatra amin'ny andro ora fiasana no andefasanao azy dia mba sady afaka miasa zay no mihaino amin'ny écouteur. Maromaro zany fangatahana zany tsy 5 na 9 na 10 fa rehefa mitambatambatra dia hoy aho hoe maninona moa raha atao tokoa fa mba mandefitra kely zany antarany amin'ny 12 aty ka hatramin'ny 2 amin'ny ora le pause iny zany no manararoatra manao ny émission. Ka dia faly manonona amin'ny fiarabana amintsika rehetra foana amin'ny fotoana ohatran'izao faly foana mahita anareo ary indrindrindrindra moa fa ny fahasalamana manomboka mba mety na dia mbola somary valaka kely ara le tongotra raha fa mba manomboka mba afaka mandeha tsy afaka mandeha tsara fa bon avec un peu de moins de peine qu'avant et moins de souffrance raha izay ny ilazana azy. Mafana ho ihany hafanana ka mety ho tsemboka vetivety na raha tsy mitandrina na mila misotro rano matetika ka hazagaga nareo raha ohatra hoe miaraka amin'ity tavoahangy ty eto misotro eto fa tsy exceptionnellement andro mba tsy misotro kafe tsika. Zay no izy fa dia lefatsika fandarana. Nanazava ihany tamin'ny publication koa hoe Jirama sy ny fandehany zany. Raha moaly zany tonga dia hitanareo hoe Jirama société anonyme, Madagascar société anonyme. Effectivement c'est qu'il y a atao anatin'le mouvement fa ohatran'ny tonga saina tapoka satria za manana an'le principe zay hoe ary io tamin'ny zanampianatra dia ampianariko amin'ny mpianatra foana io matetika hoe ory zalahy rehefa tsy elany nandefa nira rehefa tsy akaman'lany DJ na ela mihitsy ny DJ dia zao aza mandihy amin'ny hira alefan'ny olona satria raha sanatria ela ka mandihy amin'ny sipa na fiancé na vadin'ilay DJ dia ovainy tapoka ny rythme tapaka eo ny valahan'la. Tamin'ny andronay moa zany ny slow fa amin'izao tsy dia fanao tsony zany hoe mandefa slow zany rehefa manao mampandihy fa mitsikitsika foana fa tamin'ny andronay misy slow dia raha vao ary tena nisy zany hitan'le DJ ry ambonimbony ery zany le disque jockey zany le hoe io fa misy mitondra ny sipany tonga dia ovainy tapoka le rythme dia eo anao taraiky eo zany tapaka valahana eo nisy zany tany ny angan'le réflexion. Fa misy koa réflexion anankiray plus avancé hoe en fait ny olona atao hoe visionnaire zany dia masarika olona maro izy amin'ny vision zay entiny. Masarika olona maro izy amin'ny vision à travers mouvement zay entiny. Ahoana no atongavana amin'izay vision zay? Voalohany hoe tena akaiky indrindra dia zao mambabo ny fon'ny olona ilay olona aloha voalohany. Tonga dia misy olona zany tonga dia hitanao hoe tonga dia tiany olona fotsiny zao ary tsy sarotra ny mikarakara ny imaziny.
Misy raha naman'izay mifampitondra cousin mihitsy zay dia natsony aho tamin'izy candidat à la présidentielle. De ozy izy mantsy anao hoe raha sakafo mihitsy amin'ny raharaha. Telo lahy zay niaraka ny sakafo tamin'izay, tena mba nanao sakafo tsara izy. De gaga moa zaho. De rehefa nanontany izy hoe ahoana ny hevitry Fleury izy fa candidat za. Ny sakafo zany efa moite voatel ary tsy ratsy ny sakafo. Sakafo sinoa. Livré au bureau avec un bon vin. Efa henonao koa fofony café amin'le machine. De hoy za mantsy anazy hoe piège ve hoa le sakafo lesy mba hampatonga an'le valim-panontaniana ho positif hoa. Fa tokony tsy nasiany la sakafo de amizay tsisy influence an'le sakafo ny valim-panontaniana. Fa zao amin'ny mampirahalahy atsika hoa de zao tsy hafahafa amaly. Ny olana hoa de zao le tempérament anao sy ny attitude anao mitondra anao personnalité invendable. Niatony ohatran'izao mihitsy le fourchette teny tanany, tsy voateliny, le crevette alay. Tadidiko tsara. Inona ty Fleury lazaina ozy izy? Invendable hoa ela. Ela miavona amin'olona, tsy mahay mifandray aman'olona. Na inona ezaka ataony lao zao. De tsy afaka midina ambany tsony la. Ary le olona sarotra amin'ny olona mifandray amila satria atao ela atao olon-dehibe. Atao ianao nefa ny tsy manana an'le notoriété par rapport an'le profil an'le asa tediavinao. De ohatra anankiray parallèle amizay. Tamin'Andriamatora Valomanana ao atao Merana Antananarivo. Tamin'ny fanapahana tamin'izany tonga de nisy hoe 3-4 tao anatin'ny olona fito nanapaka hoe tsy olana io. Ça va passer. Comme une lettre à la poste. Satria le profil Angara Valomanana am'le self-made men, am'le storytell, am'le success story zany, dia mety tsara tonga de mambabo ny fon'ny olona. Ka ninona vision nentin'ny Marc Ravalomanana teo tonga de goben'ny olona fotsiny. Zay zany anankiray zay. C'est surtout la personnalité. L'aura, la notoriété, nanana notoriété Ravalomanana satria niainga tany amin'ny tsy nisy izy nanana capitaine d'industrie. Aveo moa nanao ny imaziny tsisy dikany akory. Tsy dirako tsony ny sitiny après. Fa tsisy dikany. Nampadany azy ho lany mera. Ary aveo moa afaka mipretendre mihitsy izy ho filoham-pirenena. Takan'izay koa André Amatoa Andry Rajoelina. Ninona couleuvre nasiany Andry Rajoelina anaty tamin'ny izy mera. Vitany Andry Rajoelina nandainga hoe efa flottant any. Efa flottant izy. Métro. Et le peuple a gobé. Une bonne partie a voté pour Andry Rajoelina. Zay zany tsy midiscuter hoe lany ve Rajoelina sa tsy lany tamin'ireny, lany ve Marc Ravalomanana sa tsy lany toujours est-il la nisy mifidy izy. Et c'était pas négligeable.
io zany le teneko zay le vision misy par rapport am'le olona mihitsy le izy aloha menga fa misy ihany koa ny aversa zay hoe le vision mihitsy ny tsara takany tamin'ny andro ny ratsiraka nanefa ny vision hoe fidilo io faratianareo io de miaraka aminareo aho 5 taona izy naharitra teo misy an'le théorie de tunnel lefa ivoaka ny tunnel tsika zao fa manomboka ame mazavazava ny lalana i 5 taona teo foana sy nandro matoa andrajely la tsy maintsy mandroso indray zao amy firenena de io ihany zany hoe izay zavadray zany no mahatonga an'le hoe inona ny antony anavahana sy anazavana an'izay zavadray fahitana an'le zavatra mikatso am'izao fotoana zao mikatso ny raharam-pirenena am'izao fotoana zao satria naviguer à vue d'œil na mpitondra na nientina na mpanohatra indrindrindrindra fa mpanohatra zany miaratsiny efa mpanohatra elaela ihany ny tena ka mba mahafantatra hoe ohatran'izao fomba hitondrana an'ity ohatran'izao ny anaovana an'ity de tonga am'ity tsy maintsy miainga amina autodiagnostika anankiray ny mpanao politika anankiray ary manaiky ny adalàna hoe inona ny tena napotika teo hoe inona ny tena nahavoa teo ary tsy ataoko tsony iny fa tsy ny olona no en fait rehefa mety ny atao de no ny tompony fa rehefa tsy mety de ny olona ny accusena c'est le mea culpa manaiky ianao ary tena manao diagnostika mitombona anao enina mihoatra na masika raha tsy maninona pour que le remède soit aussi exigeant et efficace ahoana moa nafahanao androso nefa ianao ara mandangy amy tenanao efa hitangamba marikaravalo manan'izao fa tsy hosa izy rehefa tonga tokoa ny fotoana tena fotoana io ara fa raikitra ny akamely tenefa ry amboalohany izy de efa miteny hoe tsy anaiky tsony mihitsy tsika na inona na inona zavatra mitranga de tsy anaiky tsony mihitsy tsika tonga le fotoana iny izy miepoka tsy hitanao izy ndray raha no misotana an'le plainty de nao taraky eo tsy manana vision zany tsy manana tsy resaka hoe courage tsony zany na opiniâtreté tonga de potika le crédit le kely mba hanana an'le fanoerana ao anatin'le zavatra fanapitihana ny fanoerana zany satria disy diagnostika tari aloha tari hoe atsay zany tena faraheriko iza marika ravaly manan'ity iza marika ravaly manan'ity fe mbola mitovy an'le tamy 2002 tsy mitovy toka tsy possible mihitsy hoe hitovy satria ny antony tamy 2002 dia taony amerikanina taony frantsay taony anglisy satria à l'époque il s'agissait de dégommer ratsiraka paix à son âme du pouvoir et Ravalomanana a été créé de toutes pièces pour arriver à pour être président mais en fait l'objectif et c'est Ratsiraka qui l'avait créé par le biais d'un comité qu'on a monté avec le feu Guy Udi Razanamas pour être maire de Tana. Telle était tout simplement sa mission.
Fa rehefa niteniteny foana ny filoratsiraka tamin'izany androany, cour magistral nataony tao amin'ny resaka Al-Qaïda, tao Iavlo, de romotra ny Américains sy ny pays occidentaux. De là, il s'agissait de le dégommer du pouvoir définitivement. Et c'est de là où Ravalomanana a été créé et poussé pour être président. Donc, tsy mitovy mihitsy zay le diagnostic anankiray zao. Tsy mitovy mihitsy Marc Ravalomanana tamin'ny 2002 sy Marc Ravalomanana 2009 voatsoka teo. Tsy mitovy. Donc à partir d'an'izay, inona zany diagnostic mipetraka. Miaina en puissance ako, est-ce que je serai à même et toujours de pouvoir prétendre à être là, à être chef suprême. Mipetraka amina filoham-pirenena teo aloha, nampanohatra zany na iza ieny fa na izary fleurir Kotomalala ary. Fantatro tsara ny limitiko hoe bon, za tsy afaka no an'i Madagasikara, donc eto ano mitabataba zay. Efa limite rouge hoe zany sa jaune, azoko dépassena sa tsy azoko dépassena. Ahoana no fomba afahako me se surpasser pour que je sois audible, écouté, entendu. Telles sont les premières étapes d'abord. Audible à loup, écouté, entendu. Avant que les gens ne me suivent. Fa rehefa tsisy miaina anao, inona ny zavatra teneninao eo? Le tatatata toy ny 1 heure anao tsy miaina. De mametraka drafitra ianao. Ny teny hoe matipaika, tsisy drafitra matipaika zany, fa ny hoe stratégie dynamique et flexible. Dynamique satria miova en fonction zavatra mandeha, fa toujours est-il tsy maintsy misy référence de base. Hoe ity ny objectif ako, hito ny lalana hitako atongavana amin'io. Ny azo de fantatro hoe ninina lazaina, de le combat commence en France d'abord. À Paris. Ça se passe ici d'abord. Azay matsara le aty ny tena. Ho an'ny hafa mieritreritra hoe any sy ny karazany. Tena lazaiko anareo fa ny aty ary natahorana kokoa. Ary atahorana ny fitondram-pandrapana kokoa no présence any Madagasikara satria manana accès amin'ny rehetrarehetra raha ohatra ianao en relation surtout amin'ny mpanapaka politique amboniny aty à France. C'est-à-dire le combat commence ici. Ary raha ty ianao ndresy, de dikan'izay tsy afaka m'espérer zavatra lavitra ianao. Et d'autant plus raha ohatra ianao manao analyse foana amin'ny fait politique, socio-politique an'i Madagascar. De tonga de hitanao foana hoe personne n'a agi, personne n'était arrivé au pouvoir par le biais d'une approche horizontale. Ça a été toujours vertical. Tonga vany misy olona tao hoe vorodona rehetra tsisy mieritreritra hoe efa misy mikarakara le resaka professeur Albert Zafy. Olona vitsy roa telo malala an'io. Tonga ny fivoriana tao amin'ny Rabearvely raikitra nirotaka. Ny alandaharana ny MFM tsy zaka ny vavony tamin'izany andro. Izy ny eritseritra nametraka andravony, ravony vo tratra blocage alelona, professeur Albert Zafy, paraty zany tsy mandeha mibaolina. Pasteur Andriamantsaratra nanantena izy no tompony, rehefa sendra ny vato sy ny taolana, ménage ny verbe être hoe n'en falloir. De iny nanaki. Le combat commence ici. Tu es battu ici.
C'est pas la peine de prétendre pour Madagascar. Ça se passe ici. C'était valable pour bien d'autres anciens présidents et présidents actuels de Madagascar. Mais, ah bon là, il y a un radio, la fois, on Emmanuel Macron, mais qu'est-ce que vous proposez en revanche? Timis. Il va me tenir nul là, ouais, et qu'on a rené. Mietz qu'on a rené, on va tout tirer ma caille, ah, tu me faire quoi, le des principes à tout, c'est. Ah, non, est-ce que foutu, est-ce que pour la paix, fatigué à m'dani, tu retires à faire un tout droit, tu vas. Mais foutu nul là, ils n'ont pas compris, hein. Ils n'ont rien compris, hein. Un défendait 10 ans, ouais. Nadine qui a un petit récit à tirer à tout ça. C'est ça, pas comme nous, hein. J'ai une autre journal d'émission, moi. C'est ça, pas comme nous, hein. Quand tu regardes un état de lieu, si tu regardes l'état, pour même qu'il y a une chose, t'aimes 4 ans, Favando. Pour la rue, je me bats à terre, un téléphone, tu vois, tu vois. Pour la foule, on a rumbe foule, farou. Une amouti ou la rue. Mais 20, rente, mangin. Na ou la efa, t'as mas 30, tu fais où? Mangin. C'est les évadés. Ça m'a la zandol, le système au Madagascar. Ça m'a la zandol, n'a rien dit, fait femme tout dans tes olouraux. Et mon jour, de mangina. Ah, tu mets ton autre jour. On dit un empêchement. On a un livre de travail, on a nécessaire. Un saussonné. 250 par personne, non. Arrêt à rue, hein. C'est les systèmes, c'est les isés. Tu mets un paramètre, analyse, non, c'est. Diagnostic, non, c'est. Bafa, non, mais il ouais. Attends, il faut me raconter. Ah, on faut me contourner dans un. Tu suis pas petit ni, hein. Tu sais, pas peut-être que, on a le contourner, tu connais. C'est un mouvement qui ne fait peur à personne. Comment voulez-vous que... Ou nous fagatani un radio, là, la nouvelle constitution. Timboli là, c'est 4e mandat. T'es vite, hein. T'es voca, voca, nous menons, never n'y a la patte, ou ton radio, là, on a te voca 10%. Une fidèle de constitution à ton nom. Fais-nous voca, tu nous bais. Fais-nous voca, en ta boule, si la nage en t'en aime. Tout est légitime, les constitutions, veut. T'es voca, Andrés. Voca, nous menatina, ah, tu as gâché, mais tu n'es pas zo. Non, non. Já tem na vir que for na tia mame tin vaoka. Outro fario. Matsatsu tá com duas. Matsatsu. Tis vision. Tis maprod, tis feuille de route. Ndorza lá timbalala nadana dika. Nisy namanara la na cruzena anatiny anako. Hoe ndao anao anty, tsika anao anty. Tena tiako ny zavatra nataon'izy ireo lahy. Ary za amiteny hoe toy izy io, fa zao. Problème de zao. Araky ny heveriko foana hoe.
Ny fomba nametrahana pouvoir à Madagascar, ça n'a jamais été par le système. Ça n'a jamais été de manière horizontale. C'est toujours de haut la décision vers le bas, c'est-à-dire verticale. Tsy mivoaka malagasy no nanapaka an'izany hoe ianona no filoham-pirenena. Fa rehefa miteny ny ekilany hoe tsy validé io, fa tia mivalidé, dia iny zay mivalidé. Ka na nisy alabato na tsy nisy alabato, dia iny zany. Inona zany no tokony atao? Samy mandinika aza amin'ny vahoaka no mena atsiny. Rehefa tsy mipersa anao diplomatiquement, satria nisy adalàna nataonao tao. Tamin'ny anao nitondra dia noroahanao le ambassadeur an'olona. Tamin'ny anao nitondra dia au lieu de renvoyer l'ascenseur, vous donnez à d'autres personnes. Io resaka aza manofy ianao, aza mieritreritra ianao ka hoe andray anao ny olona ka tsisy aretina eo ambony table de négociation. Dia eritreritra anao convaincre olona ianao. Non, 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 non. Diso tanteraka zany. Lalana atory zay. Fantareo fa rehefa diso be tetika loatra koa indraindray, tsy tafa ihany koa. Être payé plus de 5 millions par an est-il un acte immoral? Alefa kely ty satria nanitona an'aly izy amin'ny lafiny anankiray. Rehefa nandinika dia zao ny filoham-pirenena malagasy jereo tsara ny budget zany au niveau en présidence. Ny filoham-pirenena malagasy dia possible mandray vola net mihoatra ny 50 millions de dollars par an. Possible. Jerena fotsiny ny budget ny présidence, betsaka lavitra noho ny fampianarana. Betsaka lavitra noho ny défense. Atao inona d'autre ao? Dia ataoko amin'ny parallèle zany par rapport amin'reto grand patron hoe misy mikarama ny tena ambony indrindra mako amin'izao fotoana zao dia mbia ny PDG ny Dassault zany, Bernard Charles zany, mandray hatrany amin'ny 47 millions d'euros par an. Manaraka azy moa Carlos Tavares zany, PDG an'ny Stellantis plutôt, mandray de 19 millions à 20 millions d'euros par an. Ny tena atao hoe ny filoham-pirenena malagasy possible mahatrany amin'ny 50 millions. Il suffit fotsiny de voir c'est combien le budget. Et vous allez me dire, adinonao ny caisse noire, tsy adiniko, fa zany ara calcul minoré, zany hoe ambany atao raisonnable, zany calcul zany fa mihoatra ny 100 millions de dollars tsy kely, tsy ferana. Hoenotsika
ity resaka patron ty zany, de idiratsika ny détail rehefa avy eo. Ity fandarany de amin'ny anisany éditorialiste tiako le rangahy ty Au Vietnam, au Cambodge, en Afghanistan, en Irak, en Yougoslavie, en Syrie, en Libye, en Amérique du Sud. Des farins, non. En patron non plus, on a entendu Bernard Arnault, on a entendu Patrick Pouyanné, et cette semaine, c'était mardi, devant la Commission des affaires économiques, était entendu Luca De Meo, qui dirige Renault. Et l'entretien qu'il a eu avec les responsables politiques était intéressant. Il y a au moins deux versants que je voudrais vous faire partager. Le premier, Renault, constructeur automobile, est client, entre autres, c'est une longue chaîne de production, la voiture, est client, entre autres, de la fonderie de Bretagne. 300 emplois, c'est de la métallurgie, mais comme le marché de l'automobile est plutôt en régression, la fonderie de Bretagne, évidemment, souffre et est en redressement judiciaire depuis une dizaine de jours. Et François Ruffin, député du nouveau Front Populaire, puisqu'il avait Luca De Meo en face, lui a dit vous assumerez le jour où la fonderie de Bretagne va fermer à cause de vous. Vous êtes son principal client, vous leur donnez moins de travail, vous assumerez, vous irez dire à ces salariés qu'ils seront au chômage. François Ruffin. Moi, simplement, ce que je souhaiterais, c'est que vous sortiez de cette salle à la fin de cette audition et que vous alliez leur dire en face que leur boulot, c'est fini. Ouais. Réponse succincte de Luca De Meo, puis je vais donner quelques éléments qui expliqueront mieux la réponse de De Meo. Est-ce qu'on peut raisonnablement demander à un acteur, même à Renault, de porter seul les conséquences d'une transition qui est d'abord un choix collectif? La transition, c'est la transition de la voiture à moteur thermique vers tout le modèle électrique qui a déséquilibré toute l'industrie automobile. Une décision qu'ont prise les responsables politiques et qui s'entend, c'est-à-dire on privilégie l'écologie, on va sortir des modes de consommation qui utilisent les énergies fossiles, donc ça a une logique, mais les conséquences, c'est que au bout du bout, il y a des emplois qui sont menacés. Et donc Luca De Meo dit on ne peut pas faire porter le chapeau seul à Renault. Peut-être vous pouvez dire on a notre part de responsabilité, mais pas que nous, vous aussi. Et donc les patrons sont aussi confrontés à la vraie vie. Et là, on avait l'impression que François Ruffin, il n'est pas le seul, avait un peu oublié qu'il a sa part de responsabilité. Et donc on comprend, de ce point de vue, que les patrons ne soient pas toujours contents, notamment les grands patrons, de porter un chapeau qui est un peu grand pour leur tête. Et puis, deuxième attaque par Benjamin Lucas, qui est aussi un député du nouveau Front Populaire. De Meo est bien payé, très bien payé, plus de 5 millions par an si on prend le salaire de base, les primes d'intéressement et les actions. Donc très bien payé, évidemment. Le député a fait un calcul. Quand on touche plus de 5 millions par an, c'est le salaire, c'est le montant que touchent beaucoup de salariés. Écoutez la question. Est-ce que vous pensez, monsieur le directeur général, que moralement, intellectuellement, par la force de votre travail, vous valez 260 travailleurs? Bon, la question est travaillée, la réponse dans l'esprit de celui qui la pose, c'est non. Mais écoutez la réponse de De Meo. On a derrière nous une carrière de 20 ans, 30 ans, etc., où toutes les années, on a dû démontrer des résultats. Moi, je travaille 60, 70, 80 heures par semaine. Nous aussi, on est des travailleurs. On a créé 8000 postes de travail en France. 14 milliards d'euros investis en France. 80 milliards de contributions au PIB à l'horizon 2030. On crée de la valeur. Ouais, la réponse de De Meo, elle a deux jambes. C'est un. Zepoinzay restika de Enuchara fa virgo. En France. 14 milliards d'euros investis en France. Moi, je travaille 60, 70, 80 heures par semaine. Nous aussi, on est des travailleurs. On a créé 8000 postes de travail en France. 14 milliards d'euros investis en France. 80 milliards de contributions au PIB à l'horizon 2030. On crée de la valeur. Ouais, la réponse de De Meo, elle a deux jambes. On crée de la valeur. T'es jaloux pour répondre à ma question? Ce n'est jamais immoral de toucher plus de 5 millions d'euros de salaire pour les grands patrons qui créent de la valeur, qui créent d'emplois, qui créent des opportunités, qui créent des plus-values.
Et il crée aussi des résultats positifs. C'est un van. Alors, ça faisait ça, ils sont comme les André, nandefa fisaorana moa izy da amin'izy nanao ny soutenance zany de io zaho hoe analizo ana process na grande boîte ao anatin'ny top 10 raha mahita ianao izany sortant ana grande école izy atao tezy fa zaho tonga de miteny anao ohatrany hoe karazana manao audit ianao zany trany karazana manao diagnostic araky ny teneniko teo hoe ohatra fotsiny ty teneniko teo hoe mavesatra loatsy ty procédure na process atongavana amy décision ty na hoe tsy ampy ny balise de sécurité na mihoatra loatra fa am'izao fotoana zao ny zavatra c'est-à-dire zany à 2 ans de cela zany ny zavatra lafo indrindra de ny fotoana ary ny fahatongavany ny opportunité miazakazaka de dava hoa grande boîte tsy sarotra zany raha ny école anao io fa tonga anao de bible avy eo tena possible anao tonga de mety any amy 150 000 200 000 l'année karaha manao avy eo ary tonga de raisin'zareo aza maiky hijabaka amina rehefa plus kely ny zavatra ataonao kely koa ny résultat azonao ary aza mieritreritra ho karaha mabetsaka ary eo foanao matetika ny gasy ny diso satria kely les champs d'action nefa izy ao anatin'ny zavatra lehibe no miévolue ok ozy nitady izy nitady tsy nitady akory izy même pas 2 semaines de nahita de nataony ny immersion sy ny karazany atongavana hatrany amy thèse finale miasa amin'io boîte io izy am'izao fotoana zao ary tsara de tsara tsy araky ny eritreretina ny karaha se sentira gêné ihany le raha namana tamy voalohany hoe ary matahotra izy hoe zaho izy hoe tary amina studio kely tary no mipetraka de am'izao fotoana zao afaka miprétendre hoe tonga de mipetraka amina trano na appartement même 4 000 5 000 euros niofana za mbola tsy manambady izy le ry de ahoana doziana mantsy azy hoe vise toujours haut et grand ditanao fa naharaka dôry zany rehetra zany kanefa nezanaty zany soit toujours humble aloha satria sendran'ny olona opportuniste eo kitan'ny olona fa kalabe de lasa tara aminao dôry ty rehetrarehetra ty koa mbola tsy nanambady izy aloha hatram'izao moralité fa de dibaka ao anatin'ny asa satria tsy ndre mandeha izy mandeha voyage ary atianareo fantatra ny toerana tena andehanany pratiquement 2 semaines par mois izy miasa en Irlande ary ao am'resaka expertise sy audity ny asany ao anatin'ireo le matanjaky reo izy ary tompona ndraikitra ambony zay zany nizarako aminareo zay ka tsy moral
ny mandray karamabe. Rehefa nijery ianao mandray ohatran'izao ny mercenaire nasena ny ndraikitra momba ny jirama. Mandray karama ohatran'izao ny mercenaire nasaina ny ndraikitra ny armady. Le gasy zany tena tsy masina tany mihitsy a. Tena hoe tena mila vazazany vao hoe milay e. Ary ohatrany hoe malsain, mal vu, ohatrany hoe tsy mety. Raha ohatra hoe bandy cadre gasy mavoa avy aty andafy no tonga miredresse ny jirama any Madagasikara ka mandray karamabe, tsy miala an'le israelianina, tsy miala an'le frantsay fa za tena miteny aminareo fa misy gasy tena valable. Matory sy teko zay ka anankiray zay tsy anankiray raha filazan'le akamazo misy gasy anankiray koa ao izy le ry fizy indray fa manambady zao notrana misy gasy mampianatra any amin'ny esecte mbola tanora koa zany rakoto malala koa ny anarany zany fa saingy zao bandy tsy ody any Madagasikara mihitsy satria tsy sécurité le izy ary marina le tenin'ny Ngiadimeo hoe tsy ny Renault ihany ny responsable ozy izy fa nareo mpanao politika. Ny mpanao politika ane ny tena nanapotika an'io jirama io hoe ny mpanao politika ny tena nanapotika an'io. Mbola any Bob tsy haiko na mbola velona i Bob na tsy. I Bob dia tsy hoe manam-pahaizana be hoe ahoana fa sendra amin'ny mpanao politika mahay mionona tsy hoe angalatra ampahantra n'le jirama tamin'izany andro rany sa tsy miteny hoe olona madio na hoe tena petipetina madio tsisy petina ry Gérard André Mille Rovason faut moins tsisy délestage tamin'izany. Au moins positif en résultat en jirama. Positif en résultat. Positif en bilan zany ny tiako tenenina. Rehefa Karamandry Boby tamin'izany ara karama vary masaka defa misy mialina. Tamin'izany fotoana zany defa navoaka ny diagnostika hoe tsy maintsy mahazakazaka makany amin'ny manao centrale hydraulique tsika, hydroélectrique tsika. Reo le liste-ny centrale hydroélectrique avoaka am'izao fotoana zao reo efa tamin'izany andro rany defa identifié. C'est-à-dire telopolo taona lasa. Ny onona tamin'ny karama nomena azy teo ry Bob sy ry Gérard. Tsy diso Bob rehefa niala tao amin'ny jirama dia nalaina société de distribution électrique izy zay na o any Afrique fa tsy fantatro. Fa taty orino mba niezaka ihany zany rasidy zany za miteny fa
raha misy bandy motraka. Motraka hoe tsy mangalatra zany, fa de tena hoe miasa fotsiny amizao, miasa fotsiny. Zany Rasidy zany. Rasidy, gataindra tsy Rasidy Mazanga, non Rasidy ny Jirama teneko fa tsy le Rasidy anankiray. Na vitana malina mpanao politika zany, non tsy mety io. Nanakana ny fiazakazahany termika be dia be reto. Ny tena niazakazahany termika ane dia nanomboka 2002. Nanomboka 2009. Quintuplé. Tonga dia mibahana ny karana sy ny gasy. Oligarque ny tsena. Tonga ny turc avany. Ny tenenina tamin'izany andro zany hoe Orzala. A terme araky ny tenin'ilay directeur général ny PDG any Renault teo. Iraisany nenina tonga an'io e. Iraisany nanapa-kevitra hoe hanao anti-transition énergétique ity. De mihina mitady kiraro ndraiky le fournisseur en thermique amizao fotoana zao. De zavy io nandana ny raha an'laisany tena vita ny asa an'laisany. Nefa samy tompona andraikitra zao daholo tsika ozy. Nareo mpanao politika na anisan'ny nanapa-kevitra tamin'io hoe andao anao électrique fa oka zay ny thermique. Tompona andraikitra koa nareo ozy. De ohatran'izay mihitsy exactement. Ohatran'izay exactement ny zavatra mitranga tao Madagasikara. Tompona andraikitra tanteraka amin'ny mpanao politika hoe alefaso ny thermique. Alefaso ny thermique. Toy le groupe mandeha gasoil zany na mandeha fioul. Efa tafakatra hatrany 1000 milliards. Ny trosan'ny Jirama. Matoa fahity ny Jirama. Dia nisy responsabilité politique atao. Nisy responsable politique atao. Mendrika ve zany itony deuxième Karamazao ty? Non, tsy mendrika. Satria tsy nicréer plus-value akory izy. Tsy nicréer valeur izy. Tsy nicréer opportunité akory. Fa vao mainka ary hitononga ny Jirama amin'ny lalana tsy tokony andanany. Nanao bostan zany ny resaka teknika rehetra. Oui. Lasa immoral l'izy. Madagascar Airlines moa tsy haiko tsara hoe ahoana na ahoana fa mbola tsy nataoko ny analyse sy ny mbola tsy ny diagnostic hoe firy ny avion vidin-jareo. Aiza ny situation par rapport amin'ny Izermad taloha. Raha zavatra malaza dia ny mpitondra etan'olona ny Madagascar Airlines vola kakafotra sy ny karazana. Io tsika zany mijery an'le zavatra mitranga hoe iza tokoa moa zany ny tompona andraikitra amin'ity Jirama ty. Ny mpanao politika tokoa. Ny mpanao politika. DG vatany fa DG fotsiny io. Mpandovo volan'andrala atao fisoniany ty. Fa zao ty. Ary tout se décide au ministère des Finances. Ben oui.
DG un trésor. C'est le ministre des Finances, un peu pour faire la paquette. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. C'est une bonne idée. Enfin, ici, ça, dans les avadres. Quand ça m'a dit qu'il y avait manine, tu m'as dit les avadres. Ça m'a là, en tout cas, les titres, comme zavadra tao. Fa tsy mijabajabaka fotsiny hoe ino grève de jirama dia niazakazaka daholo amin'ny déclaration ny pitsin'iny men'ny olona 20 fotsiny le rony dia calme dia le opposition mihitsy ny lasa discrédité satria vita indray iny aloha zany dia miandry mouvement fandray fa tsy mba hoe micréer mouvement créer manifestation par subtile tasy ozy le akamako zay. Daware, veloma tokoa. Miala tsiny ndray tokoa ohatrany hoe masika nefa ny zay le zavatra miseho ary fonako. Raha ohatra mihoatra ny zavatra teneniko dia lakotsiny kanefa naizany anaty zany marina koa dia zao tsy maintsy lazaina ny zavatra mitranga mba tsy sinony hoe tsy niteny an'izany ianao tany aloha ary ny amanokana aloha dia tsy ho reraka mivavako ny teny ny zavatra hitrangarapitso hoe aza taitra raha ino Andriamatoa Andry Rajoelina mahavita mampifidy constitution ary mbola afaka milatsaka izy amin'ny 2027 raha izao fandehan'ny raha zao tsisy atahorana. Vous ne faites pas peur, je vous dis. Vous ne faites pas peur. Vous n'avez aucune dissuasion. Mais le 20, ça faut ce mouvement. D'abord, fais-nous un truc.